araka ny nambarany mpitarika atsika mandrindra ao anatin'izao liturgia ao amin'ny fanipoam-pavahana izao ry havako dia misy endrika anankiroa ny fomba entin'Andriamanitra ampitana ny hafatra amintsika amin'ity anio ity. Dia ny voalohany dia ampita ny hafany amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny zany. Zay zany voalohany ary zay no anjarako. Dia ny faharoa ampitan'Andriamanitra ny hafatra amintsika ihany koa amin'ny alalan'ny seho antsehatra izay entin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay efa natsangana tamintsika teo. Koa ry hava-malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Asan'ny apôstôly toko faha 7:10 ny andininy faha 7:10 ka hatramin'ny andininy faha 8:20. Io ry havako soratra masina ompana ny hafatr'Andriamanitra, ompana ny fampianarana sy toriteny izay hotanterahana amin'izao ora sy fotoana izao. Raha ny haino tsara isika ry havako tamin'ny alahady lasa teo, raha nanao 10 minitra i tonton Erika dia anisan'ny teneniny tao anatin'izay dia ny sampana asa fitoriana filazantsara. Nresahany tao anatin'izany izy dia ny teneniny tamin'izany dia zao izavo izy ny ny mpikambana le mpikambana fa isika fiangonana rehetra ho izy dia ina abitsika safa tsy tadidinareo izy inona isika fiangonana ho izy, inona isika fiangonana ho izy, isika fiangonana zany no atao hoe sampanasa asa maninona fitoriana filazantsara zany. Zay anisany 10 minitra nataony teo nataony tamin'ny lalahady tandroany manko resaka fibebahana zany no nresahana tamintsika. Arak'izany ry havako dia zao raha miresaka hoe sampanasa asa fitoriana filazantsara dia tsy olo tokana zany fa isika rehetra zay manompo an'Andriamanitra, izay mivavaka amin'Andriamanitra, izay mpanompon'Andriamanitra dia atao hoe sampanasa asa fitoriana filazantsara. Zany hoe izao dia ianao dia isika rehetra izao zany ny atao hoe zany. Aleo ry havako mba ataontsika fihetsika zany, azonareo ve zany? Mba ataontsika fihetsika araka izay anaovako anazy teo. Ny sampanasa asa fitoriana filazantsara dia izao dia ianao dia isika rehetra. Averina isika indray mandeha ry havako dia hoe ny sampanasa asa fitoriana filazantsara dia izao ianao dia isika rehetra. Zay zany sampanasa asa fitoriana filazantsara izany ry havako. Arak'izany ry havako dia zao ny sampanasa asa fitoriana filazantsara vray zany no loha hevitry ny fampianarana meko anareo androany. Ny sampanasa asa fitoriana filazantsara vray. Inona ny hafatra ho antsika? Mba tsy ho faux marque manko anao miala veto fa mbo tena ho vray anao miala veto. Azonareo zay le tiako hoe aviana ao anatin'ilay izy. Ny sampanasa asa fitoriana filazantsara dia vray zany. Ohatra nahoana zany rehefa vray tsika ty, azonareo zay valiko eto. Ohatra nahoana tsika raha fa tena hoe vray marina tsika tena ao anatiny zany sampanasa zany. Dia ny voalohany ry havako dia zao sedraina izy vao maika mamiratra. Rehefa tena vray ianao fa tena sampanasa asa fitoriana filazantsara fa tsy hoe faux marque ianao fa hoe fausse marque ianao dia tena hoe sedrainy ianao fa vao maika maninona, vao maika mamiratra ianao. Zao asan'ny apôstôly zao miresaka zany ry havako. Dia ny andininy faha 7:10 ka hatramin'ny andininy faha 8:20 no misy an'izany. Dia iza molay sampanasa asa fitoriana filazantsara eto amin'izao asan'ny apôstôly zao dia i Paul sy
Barnabasy zany, izy rolahy zany. Inona ny sedra nahazo azy ireo? Dia ny voalohany dia tora-bato zany. Rehefa nitory ny tenin'Andriamanitra izy, inona ny hafarany hitantsika eo? Voatora-bato izy, zay fisedrana voalohany. Ny fisedrana faharoa dia ny saritina, mialatsiny raha mitena n'ity teny ty aho eto, tahaka ny alika maty i Paul. Fisedrana zany. Ny saritiny tsy hoe navoaka ny vola zao fa naninona? Ny taritina ny voaka ny ala atao anatin'izany, zany hoe ny saritiny tahaka ny alika rehefa maty dia atao hoana? Saritina voaka ivelana ala. Tahaka an'izany nahazo an'ny Paul. Ary tsy zay ihany ny fisedrana nahazo an'ny Paul eto, fa nisy dia tongotra ihany koa nataon'ny Paul. Raha mijery tsika eo amin'ny Baiboly amin'ny faraparana manko misy saritany ao. Raha mahita isy saritany itsika dia jereva ao hoe ny kilometra ny zany toerana nandehanan'ny Paul dia tongotra zay. Ao misy hoe misy mezira zay hoe zao kilometra dia manome an'izao atao vakajikajy zay raha anatokantrano fa tsy vitantsika eto manko izy. Fa raha jerevana io elanelany toerana nandehanan'ny Paul io raha atao kajikajy tsotratsotra fotsiny izy tsy latsaka ny 100 kilometra zany no nandehanan'ny Paul apôstôly sy Barnabasy nitory ny filazantsara n'Andriamanitra. Tao anatiny zany ireo fisedrana rehetra nahazo azy, teo ny tora-bato, teo ny fisaritana azy, teo ny amin'ny dio tongotra zay nataona, dia tsy niembotra izy ny amin'ny fitoriana filazantsara. Fa vao maika naninona izy ao? Vao maika namiratra. Raha jerevanao manomboka eo amin'ny 9:20, 1:20, 2:20, 7:20 dia ny ely nahay nahazo. Inona ny azon'ny Paul nahoana ny mpianatra izy? Nahay nahazo mpianatra izy. Zay ane iriavako hoe ko riava malala rehetra ho amin'ny tompo dia zao ny sapanasa asa fitoriana filazantsara viray dia ahoana izy teo? Sedraina izy vao maika maninona? Vao maika mamiratra izy. Zay zany ravako ny tahaka ny Paul apôstôly. Ka riava malala rehetra ho amin'ny tompo eo amin'ny fanatanteranao ny fitoriana filazantsara, mety andalo fisedrany ianao, mety andalo olagna ianao, mety andalo zavatsarotra ianao toy ny tora-bato zay nahazo amin'ny Paul. Esy lasa sy fiampiangana samy hafa, fa ny tokony ataonao dia aninona anao? Iembotra sa aninona? Vao maika mandroso, vao maika mamiratra ianao satria viray ianao fa tsy fausse marque ny masampanasa asa fitoriana filazantsara ianao. Fa raha eo anatreo ny fisedrana rehetra zay mahazo anao dia mirekily ianao, manomboka maninona anao zay? Manomboka tsy vrai marque edy ianao zay fa inona? Fausse zany anao zay, mangalangalatra fotsiny fa tsy tena izy zany. Fa raha tena vrai ianao ninona idona, ninona nitranga, ninona ny seho, ninona ny tora-bato, ninona ny sedra, ity aho fa ninona? Vonina. Zay ny afatra voalohany riavako. Ny zavatra faharoa ihany koa riavako dia ampitainy ny soratra masina atao amin'ny asan'ny apôstôly zay ambany mazontsika riavako dia zao: ny sapanasa asa fitoriana filazantsara viray. Faharoa riavako dia zao hoe vahaolana fa tsy olana izy amin'ny fitoriana filazantsara. Ny sapanasa asa fitoriana filazantsara viray dia faharoa izy dia vahaolana fa tsy olana izy amin'ny fitoriana filazantsara. Ahoantsika rehefa viray? Ahoantsika rehefa viray? Anao ka fa olana amin'izay dia viray sa tsy viray zany? Efa tsy viray zany zay. Fa ny sapanasa asa fitoriana filazantsara viray dia eo amin'ny fitoriana filazantsara izy dia vahaolana fa tsy olana zany izy eo amin'ny fitoriana filazantsara n'Andriamanitra. Mbola Paul apôstôly ihany riavako ny hitantsika ao anatin'izany. Fitipitiniko ilay fanazavana n'izao. Mbola Paul apôstôly ihany zany.
manolona an'ireo fisedrana zay nahazo azy dia vo maika namiratra izy. Ary raha jerevantsika amin'izay manomboka eo ny 17 amby 20 eo, jereva ahoana re i Paoly apôstôly rehefa tonga niverina tany Antiokia izy, dia nataony voalohany dia namory ny fiangonana, namory ny fiangonana izy. Ary tsy vitany namory ny fiangonana ihany izy, fa izy mihitsy no namoha ny varavaran'inona ny voao, ny varavaram-ponona ho an'iza, ho an'ny jentilisa zany. Ary zay no mahatonga ny Paoly hoe tena tsy olana izy fa vaholana, satria nanokatra ny varavarana ny finoana ny jentilisa izay tsy nino an'Andriamanitra. Koa ry ava-malala rehetra ho amin'ny tompo dia izao, raha tena asa fitoriana sampanasa asa fitoriana filazantsara viray ianao, dia aoka ianao ho vahaolana fa tsy olana ianao amin'ny fitoriana filazantsara. Fa misy anay ry havako itsika ny malasa inona, lasa tsika ny olana amin'inona, amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ka raha mitory filazantsara itsika dia sarotra amin'ny olona n'inona, no mandaitra no mandray an'izany Andriamanitra izany. Farany ry havako dia izao, afatra roa no nomenantsika teo dia izao, miresaka ny amin'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara isika. Dia ny sampanasa asa fitoriana filazantsara viray izy fa tsy fausse marque izy dia voalohany izy dia ahoana raha mbola ao nareo? Efa misy tsy ao nareo zany, efa marana anay efa andeha le tantara. Dia ny sampanasa asa fitoriana filazantsara viray dia ahoana ny voalohany? Inona ny faharoa? Iza ny sampanasa asa fitoriana filazantsara? Izao ianao dia isika rehetra, mba ho viray marika ianao ry havako fa tsy ho fausse marque. Ka sedrainy ianao vao maika miratra vahaolana ianao fa tsy olana amin'ny fitoriana filazantsara. Ny tompo membonahitra mandroso ny anao ny seho atsehatra. Ahoana ny fandraisanao fampianarantsika androany iny? Tena nafinaritra mihitsy, tena nanampy anao tamin'ny fandraisana an' Jesosy Kristy. Za aloha tena tsoroko aminao fa tsy nanenina mihitsy aloha nanaraka an' Jesosy. Marina mihitsy zany. Reny fotoana avereny raha tena nanenenina mihitsy. Hoe ito lova. Salama ry lova. Salama nareo. Totrany tsy mahita anah mihitsy. Tô mitodika be ihany. Avy taiza nareo da? Avy namonjy fotoam-bavaka izay ry lova. Ay ve zay indray. Ay avy namonjy fotoam-bavaka. Veloma mary? Eo aloha fa taiza foana ianao? Za manao fiainana ary fifia. Zao atany rako zao ve dia laniko amin'izany Jesosy nareo zany? Oka aloha. Ianao ke raha mandray an' Jesosy dia mahazo ny fiainana mandrakizay. Sa ianao tsy teo any? Tsy mirarahana izany aloha zaho zao ralina. Vetivety aloha. Aleo aloha andeha satria tena avy mibalina be alina. Vetivety aloha, anatitra zavatra kely any amin'ny pastera fotsiny tsika dia avy eo ianao miaraka mody antsika. Lalana iraisana ane. Anina any amin'ny pastera aloha? Anatitra taratasy dia mandeha tsika avy eo. Zao manaraka anareo fa vao mitohitohy eo zay resaka Jesosy fiainana mandrakizay voavonjy very lasa mandeha. Ino vetivety foana ane. Tia mifanena amintsika ty mihitsy paster. Salama paster. Manao paster. Manao ana sery lova. Fa andeha hoaiza marina paster ty? Andeha hamonjy fivoriana maraina araka izy dia tena lasa ny saiko mandinika an'ireo olona eny an-dalan'ireo hoe mba firy amin'ireo olona ireo ary mba mieritreritra hoe ho aiza ny fanahiny raha maty izy androany. Tsy mba miraharaha izay fiainam-panahy izany ny olona fa tena hoe ny mikatsaka ny eto ambonin'ny tany any efa ozy ny ten'Andriamanitra ka tsy ao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Zany akory tsy miteny hoe tsy miasa fa
mila miasa vao mihinana fa neny olona tena hoe le fiainana eto mihitsy nybanjininy fa tsy mba mieritrehitra le mandrak'izay izy le 20 taona 70 taona eto ny tena katsahany olona fa le mandrak'izay tena tsisy miraharaha zany marina mihitsy izany pastera be dia be mihitsy ny olona amin'izao varim-bariny tsy mba mihevitra n'izay iafaran'ny fanahiny akory tena marina mihitsy e folavany ianareo inona nefa nyteneniko tary amin'ny voalohany tary avilo ry lova andeha ho aiza indray lasa ringapasy e andao ary tobiny asanareo seralova dia avelantsika andeha rery fotsiny ave lova tena tsy azontsika ataony manery olona rak'izy fa ny ataontsika dia nivavaka ho an'ireny olona ireny dia samy mitondram-bavaka fa tena mampalahelo izy tsy fantany akory izay lalana ao ambany hoe mankany amin'ny fahaverezana ane ireny fa mandeha fotsiny hoentiny devoly amin'izay tia nitondrana azy izy fa ho eto am-bavaka izy satria tanora mitovy aminareo tokony han'olo tena ohatranareo koa izy tokony hitory ny filazantsara ireny nefa reny izy ireny mampalahelo ane ireny ho aterina ihany rehefa velo taratasy pastera misy fitoriana ataon'ny tanora dia mba ho vakiana amin'ny lahady izao ay atero an-trano ao fa za koa mbola maikamontsy fivoriana rak'izy fa dia ametraka mandram-peona aminareo ngambany dia mirarotso indrindra dia samy mitondram-bavaka ny lova eny pastera fa mampalahelo fa hoentina ambavaka izy andao ary rak'izy mandram-peona pastera tena misaotra an'andriamanitra lehibe aloha mbola nomeny hery tanjaka indray ahafahana miatrika an'ity tontolo andro ity tena andriamanitra mihitsy manavao ny hery eo anatiko any amin'ny hopitaly any zao tena misy marary miady amin'ny fahafatesana nefa za mbola omeny fahasalamana indray ahafahako miatrika an'ity tontolo andro ity ary iza zany tonga marain zany mandroso tompoko oaray manao ny lova manahoana ianao pastera mandroso lova mandroso dia mipetrapetra fa misy inona ry lova tena tsy tafandrimandro mihitsy amin'ny alina tontolo fa tena tsy nahita tory atsoriko anao pastera fa misy inona tena tsy haiko hoe inona ny nataonareo anahy fa tena dodidody vo maraina eto aminao fa tena ny alina mivadibadika fotsiny tonga aloha ifony eto anatrehanao hoe tamin'izay rehetra nataoko omaly iny tena tsy nety reny na ny fihetsika na ny fiteny tena tsy nety reny ka dia mifona aminao ao pastero raha ny amin'izany indray ry lova aza mandeha feritrehitra amin'izany sena kely aza fa tsy mba mitahiry alahelo amin'izay zay ary voalasa teo eny ianao ry lova dia ny famehy fotoana izay telo mianaka hoe hitondram-bavaka anao hoe efa reny ve fihetsika nataoko ry pastera mbola hoentinareo am-bavaka ihany tena mpanompon'andriamanitra ianao pastera tena resy lahatra fa zao misy antony iray tena hitodidodoko aty aminao vo maraina dia tsy te ho very any amin'ny afobe a pastera te andovan'izany paradisy zany fa inona ny tokony ataoko tena tsara dia tsara zany etaeta sy faniriana ao anatin'ny sezany ry lova fa zao misy zavatra ao ambara seseho an'se dia mangataka aminao mba tena hifantoka tsara anaraka tsara hatramin'ny farany zao zavatra ao ambara seseho amin'se zao ho valina zay fanontaniana izay mihitsy ilay izy ry lova tsy miala eto a pastera raha tsy fantatro ny marina ay andao ary arahana ilay izy ry lova andao ary ay za ry ngaralay ohatra ny elaela izy tsy nandalo nefa za andeha tourné dia ray tatitra avy any aminy parany allô aona patron ngaralay tokony ho avy eo androany ho avy eo izy tonga dia ampandrosoana izy rehefa tonga eo ok zay zay ohatra maimaky amatsy za io dia izao andeha tourné ako ok dia mba tonga dia mba homanina ny tobile ray zay tsy anankiray ory le firy alefa dolo izy rehetra hoentinao daholy mba manasa maromaro ianao dia misafidy amin'izay hoentiko ako ok ary raina roa zany sasako telo Ia. be Ok ary lefa raha rehetra fa tonga mandroso
Garalay, ianao mihitsy zao no nandrasako. Ia, mandrosoa dia mipetrapetra. Ipetraka kely aloha fa tsy dia tena haritra fa somary maromaro any le aza. Ka andeha tourné any Majunga io. Misy hôpitaly amboarina no manko dia zay no nanafarana anao aloha zany. Dia andray nitatitra rehetra milohan'ny andehanako. Manahoana aloha fahasalamana fa tonga dia asa verangady. En forme be. Tena misaotra ny tompo ianao rangala tena fahasoavana zany. Tsy fahasoavan'ny tompo. Fahaizana mitaiza-tena. Zany eo any fa zay le tolotsena tsinona ni. Ketrika daholo mahatonga an'izany Eny tsy haharesy lahatra anao amin'izay fa zao ny atongavako vao maraina ry Garam-Panarivo momba ny asantsika hoe zay indrindra ny vokatra rehetrarehetra tena avy sasaka daholo tamin'ity taona ity. Ny kafe, ny vary, ny lavanila, ny jirofo tena avy sasaka daholo. Tsara kosa zany ko. Ary manoloana an'izay manahoana le trano fitehirizam-bokatra ao zany? Mbola ho atonona an'izany ve? Ko le izy rehefa avy roa emiko zany ve ry Garam-Panarivo omby otson'ireo raha ohatra ka rehefa tena miakatra daholo ireo vokatra ireo. Tokony hanao fanitarantsika zany. Marina mihitsy zay mihitsy le mahafinaritra aminao ianao tonga niketrika be. Ka raha tsy miketrika tsy tafako. Mara zany andeha tourné ve ianao rahariva? Rapitsy maraina. Andeha angatadalana aloha ry Garam-Panarivo fa zay angambana ty adiniko. Gaga manko. Dia nanainga adiniko ty ato daholo ny hofatranonao eto Antananarivo sy ny any Morotsiraka ato anatin'ity daholo. Dia le vola tany amin'ny Garabezy miaraka amin'ny zanany. Miaraka amin'ny zanany? Zay indrindra ho ako. Iny ny tena imatimatesako, iny ny mampiodina ny afera rehetra tsy misy mifampanjana-bola nga mandeha makaizy ty orinasy ty. Tsy tena eo indrindra tsika zao ry Garam-Panarivo Inona indray ny ianao e? Le resaka efa niresahako tao Andray Mandery niresahako taminao Andray Mandery hoe tena tsy mety nge zany mampanjana-bola zany ry Garam-Panarivo. Sao dia melimely kely aloha ianao e? Masotoa ianao fa tena mariny tsy mety. Inona tsy mampety azy? Zao voasoratra any amin'ny Levitikos 5:20 toko fa 10:20 andininy fa 10:30 sy fahenina amin'ny 30 any hoe raha miamiala elo ny rahalahanao miara-monina aminao ka reraka dia vonjeo izy ary aza maka tombony nazana-bola aminazy fa matahory ianao an'Andriamanitra. Garalay zaho hoe averimberiko foana hoe mila miketrika zay vao tafa fa tsy manatena mana milatsaka avy any an-danitra fotsiny. Ao ve? Anankiray ihany koa zany mba mila fetsifetsy ihany koa satria ny olona betsaka ny ratsy ny ohatran'izany. Dia ianao le andeha rapitso maraina teo ianao le makany mpanandro ty tena tsy hidiranao ny lanitra zany ny Garam-Panarivo. Tena mariny zao voasoratra any amin'ny Apokalipsy toko 2:20 hoe tady hipetraka zany nefa zava maika hoe niosa sy tsy mino mivetaveta mpijangajanga mimpanao ody ratsy mimpanao pimasy mimpandainga rehetra dia anananjarany any amin'ny farimy rehetra afo avokoa. Ka saintsaina zay teny zay ry Garam-Panarivo fa za ty zao maikamaika fa aloha andefa ny asa misavovona be. Omendalana ianao. Dia bon voyage ianao amin'le rapitso za tsy maintsy makafe rovana fa be ny tsy ty zay vonjeo ny asanao. Izy aloha raha tsy tsaratsara fiasa efa nalefako izy ohatran'izayko zany mba ianarany mena moraly letiko nga vitan'izany ty fiainany ty. Mbola misy fotoana kely zany androany hariva anaovana fiainana ny afera rehetra milamina daholo sy ny ohatran'izany ko. Zao no mety programa miaraka amin'ny Chantal satria raha fotsy ny ankizy ty eo fa lasa nanao vacances. Allô Chantal, tsy eo raha fotsy ny ankizy eo fa lasa nanao vacances dia mba hanao programa kely tsika sindrira riva. Za mba hatao an'izany asoloko ianao zay mba mety mivaly teny zay alaiko any rira riva iny amin'ny valivalo iny ahako ny mandalo any. Ok
dia afera rehetra milamina avokoa zay atao mety ty zao tena falifaly mihitsy a mijery azy fiainana ve misy oatra izany dia namba marina moa io le tonga amin'le teny hoe rifanahy io manana fananana be voatahiry mandritra ny taona maro ianao mitsara milalava misy tro ry adala anio alina no alaina aminao fanahinao ka ho aniza zay zavatra no arinao ahoana tsara adala ny fahaizako fifikirana lova avy amin'ny ray aman-dreny nahazoko an'ireo arena be reko nahoana moa zany atao hoe adala ary hoe anio alina hony anio alina ry afampitaona amin'ny santalako anio alina hoa dray ho ary laly enoy tsara ary izao adala ianao satria mihevitra fantanjakao sy ny herinao ary ny fahaizanao no nazonao azao arena izao adala ianao satria tsy manome toerana ho an'Andriamanitra mihitsy amin'izay zavatra rehetra ataonao kasainao ary tsy mba ao anatin'ny sainao na kely azy fa avy amin'Andriamanitra ny hery sy ny tanjaka navorenao zao arena be izao adala ianao satria tsy misy ianao na kely azy ireo arena ireo fa n'Andriamanitra avokoa mpitatana fotsiny ihany ianao azo atao many foana ireo anatin'ny 2 minitra adala ianao satria tsy tompona pitso velively ianao nefa dia mirehare sy manodidy izany fahatrerianao ary farany adala ianao ary tena dala satria tsy mba mihevitra na kely akory aza izay ho tomy fiainanao raha tonga any fotoana ielanao eto tany moa ve mba azonao antoka nisan'ny fanahinao ohatrany tsy dia raharaiko loatra an'izay any aloha ka tsy ho voavitiko amin'ny volako ve ny lanitra aiza moa ny tsy ho ananina amin'izany ketrika mila mandeha foanako za koa fa moa voatery tsy maintsy heritreritra be an'izany fa ahoana ary zany rahalay koa inge ohatra mamemoral be tsy hita zay tena marina momba azy fa dia lasa mametraka zavatra hafahafa ao an-tsaina feo hafahafa manakorotana tsy hita zay so dia mba tsy ampidozy koa ary ty zavatra ty ohatrany tsy metimety ahy zany parany Akoan'izay patron efa fantatra efa vita daholo le zavatra parany efa voasasa ny tômôbila efa mafana ny moteur tsy mbola izao any no andeha tsy mbola izao fa ay mbola tsy vonina indray dokotera aloha fa misy ohatrany tsy metimety sao dia niakara tension tsy haiko aloha fa zay fotsiny dokotera le fanafody ataon'ny olona misofina reny na sakamalao na tongolo gasy na maninona na maninona tsy vitan'izany asita gauche droite dokotera tokony hotsoro kely arana dokotera hoa misy programme amin'ilay be raha alina ka eniko izay nanaovana an'le anina dia mba milamina dokotera ainkany ianao milamina anao aloha fa tonga ny dokotera tena manaikitra be zany loko zany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo nandao atsika ingara-panarivo lehilahy nahavita be teo amin'ny fiarahamonina indrindra teto amin'ny mpianakavy ny finoana mirary fiononana feno ho an'ny fianakavia
Rapanarivo tonga ny ora. Waye tonga ny ora. Anatrika an'Andriamanitra ave zany. Andao a hiatrika an'Andriamanitra ianao zao. Tsy dia misy atahorako aloha ny amin'izany e. Toko za tsy namon'olona tsy nandainga ohatrehina zany zaniko. Eny tompoko, tsy ianao arery akory no tsaraina, misy olona marobe eo alohanao. Ay, tsarery marina zaniko. Ary inona moa zany ny atahoranao? Raha voalazanao fa tsy nanao ratsy ianao, inona moa no tokony ho atahoranao? Andao a miomana fa hiatrika fitsarana ianao avy eo, ho avy ny anjaranao. Ary tahaka ny nanandrenan'ny olona ho fatindray mandeha, ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana, ary novelarina ny boky, ary anisy tsy hita voatsoratra tao anaty amin'ny boky ny fiainana, dia natsipotana ny farihy avo izy. Fitsarana, fitsarana, fitsarana. Mazava be, tena vavadiny lantsy ty marina. Iza moa ianao ary avy aiza? Za dia lehilahy tena mazoto miasa ary teo am-perinasa mihitsy zao voantso zao. Isanandro isanandro aho miasa foana, ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady. Tsy misy fijanonana zany. Matetika rehefa mba manana fotoana kely ary anjely dia matory. Nefa rehefa matory dia mbola any amin'ny asa foana ny saiko. Zay anjely no antoka zoko mandovany lanitra. Tsy matafitra ty an-danitra zany. Tsy ny miasa akory ny ratsy a. Ny tenin'Andriamanitra raha dia milaza hoe izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Fa saingy izao ny asa ny nataonao Andriamanitra notompoinao. Jereo ange ty loton'ny akanjonao hoe taratry ny fiainam-panahinao zany, izay midika fa tsy mba mibebaka tamin'ny fahotanao mihitsy ianao, tsy voasasa tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy ny fahotanao. Araho ange ny sombitsom-piainanao fony ianao teny an-tany e, voarakitra ty an-danitra daholo manko izany. Tsy vahampy ve ny ainako teny an-tany? Ay ve rehefa mahalona vavadiny lanitra salama izao dia mbola miseho daholo ny fiainana rehetra teny an-tany. Efa marina avy za eko. Tena tsy lasa vavaka aloha an'izany. Hitanao fa miasa sao dia be. Ny komandon'olona tsy maintsy fitain'olona ny manjary tena kahorana ilay izy. Sady zao koa e, tsy isy azany alahany. Na azo fety zany fa fisana foana izy sanambo zany. Anjaranao ny zany ny tsy ao anaty programme mihitsy zany e. Iantso pianosony kelevana maika. Efa marina ary anjely fa izay io. Ary nisy olona anankiray niteny tamiko ny amin'ny fotoana tokony hanomanako ny fiainam-panahiko, hikarakarako ny mandrakizay ako. Nefa dia tsy niheno aho. Fa ny nataoko ihany no nataoko. Fona rery anjely, mibebaka rery anjely. Fa onerako ireny fahatosoko tsy ninoko an'i Jesosy Kristy zanakao hoe mba amin'izao anjely. Tsy a tara loatra ny fifonanao. Tamin'ny fahavelomana ihany zany.
dia tsy sindra fotrovy rehefa mahalohana vavadiny lanitra sala amin'izao mamoramora kely a moramora hoany e ka ianao no mibaiko anay nataoko variana tamin'ny asa ka tsy mieritreritra zay efa rany venany aloha mba hitao zay fanarahany tsy mifanaraka aminao ay e io alefaso any io inona ny tadiavinao mavitatsika zany e aza mifanositosika aza mifanositosika ho a alefa alefa zany rehefa tsy mieritreritra miasa o miasa iza no ny teny anao fa zay rehetra be asa be dia miditra ny an-danitra mifitahako marina manaraka ay zany azavany e tena mamirapiratra be tena vavahadiny lanitra marina iza moa ianao ary inona ny antoka hidiranao aty an-danitra za very anjely eny tompo vehivavy ray mpanao asa soa mikarakara ny kambody ny sahirana mahantra sy ny mpitondra tena ihany koa noho izany asa soa marobe izay ataoko izany ry anjely dia matetika mahazo taratasy fisaorana avy eto atoerana sy avy any ampitan-dranomasina matetika ihany koa no miseho amin'ny fahita lavitra noho izany ry anjely dia mino a ary tena azoko antoka fa any lanitra ary tena azoko ny paradisa tsy a indrisy tsy mahatafiditra anao aty an-danitra zany zao loto ny akanjonao zao zay taratry ny toe-panahinao dia midika fa tsy mibebaka tamin'ny fahotanao mihitsy ianao akanjo tsy voasasa tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy tsy azoko ry anjely tsy aleova ny fotoana lanina amin'ny fanaovana asa soa toy izay hoe hikarakarana ny fiainam-panahy zao tsara manao asa soa saingy tsy izany no ahafahana miditra ty an-danitra fantatro tsara fa efa rehinao tany am-piangonanao zao tenin'Andriamanitra zao fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare tamin'ny firehariana tanteraka ny nanatotosanao ny asanao ary manaraka izany tsy mba tamin'ny fahamarinana koa ane na tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra no nanaovanao ny asa soa nataonao e nanafenanao ary notazonao anao manokana ny ampahany fanomezana izay nozarainao na voly io na zavatra notoriana taminao Jesosy Kristy tompo ho famonjena izay nataony teo amin'ny azo fijaliana saingy tsy nirarahinao zany moa ve tsy zao foana nataonao hoe ampiamonjy anany fa ny asa soa izay ataoko hoe tsisy ilako an'izany mihitsy e ampidirako any an-danitra re zao asa soa ataoko izao hoe mihevitra mantsy ianao fa tsy misy mahita na mahalala ny zava-miafina rehetra nataonao saingonge ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho ary ao anie sombotsombo ny fiainanao teny an-tany ory anjely a fa nga mbola misy an'izany koa aty asa soa lehibe sy koafina ohatrany veny atao dia tsisy mihinana mihitsy tao mba nampisongadina na dia kely azy tsisy mpanao gazety tao tsy misy tsy nahita kamera tao na dia anankiray azy ahoana moa tsy tezitra soa lehibe amin'izany tana vao iny manao anatao mobily ao mbola misy tepana anankitena baoritra ny anankiroa baoritra anankiray a entana baoritra anankiray a voly anadaholy reo zay kotsy zany zay zany ny amin'ny toy miazo tena soa ihany fa tapitra tany iny
ory anjely a eny e marina tokoa aloha fa efa nisy nanambara tamiko ny amin'ny tokony andraisako an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ahy teo amin'ny fiainako saingy tsy dia nirarahiako loatra zany sady zao koa ngery anjely e tsy mba nitoriana nanao mafisina loatra tao am-piangonanay koa ne zany e zay nampatonga tsy nitoetra tamin'ny fahamasinana na nandeha tamin'ny fahamarinana raha azoko tsara zany ra anjely dia very ahy zany mifona re ary anjely eo mifona re ahy e aleo re amba hiditra e tsy a tara loatra ny fifonanao marina amin'ny androm-pahavelomana ihany ianao no afaka mifona losa avelao re ary anjely mba hiditra fa ina koreto ay mifona any sasany iny e sy tokany ny asasoa nataony asasoa pila sitraka aman'olona bolaisany nevakoasy manaraka aizany anjely irapiratrarysy zany ahoana anjely iza moa ianao ary inona ny antoka hidiranao aty an-danitra za zao dekona mpanompon'Andriamanitra ohatra ny hiditra Dorcas koa angamba mpiandry mpitory le ny an-dalambe reny efa nataona daholo adinao nangery anjely zay tenin'Andriamanitra sarotra indrindra ao amin'ny baiboly ao adinao ana fa haiko daholo azonao zany rehetrarehetra zany dekona mpiandry zany passeport idirako ato tsy maintsy tafiditra tsy ampidiranao aty an-danitra zany fa ahoana jerenge eto lotony akanjonao izay taratry ny fiainam-panahinao e midika izao fa tsy mba mibebaka tamin'ny fahotanao mihitsy ianao akanjo tsy voazidio tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy vao marina amin'izao fa tsy mba niainanao ny tenin'Andriamanitra izay nitorianao ory anjely tsy ampidirako aty an-danitra hoe fahaizako tenin'Andriamanitra zany io dekona ny zahay sao dia tsy hainao tsara aloha izy hoe dekona sady enoko tsara ka dia za ve dia tsy namatafiditra anahy aty an-danitra enoy tsara ary tena tsy ampy tokoa zany satria mahay soratra masina tsara ianao dia fantatrao tsara izao tenin'Andriamanitra izao izay hita ao amin'ny oabolana toko fa 9:20 manao hoe raha tsy misy mpifosafosa intsony dia mitsahatra ny fifandirana ary koa ilay teny ao amin'ny Matio toko fa 9:14 ka hatramin'ny 15 manao hoe raha tsy mamela ny fahadisoan'ny hafa ianareo dia tsy hamela ny fahadisoana ny rainareo izay any an-danitra saingy izao raha vao manana fotoana malalaka ianao dia ny mifosa ny havanao sy ny namanao no ataonao etserony anaovanao an'izany ary rehefa nangata-pamelana taminao ny reta-po taminao tamin'ny ady lova izay mifanaovanareo mova tsy ianao mihitsy ny avinavina sy ny toto tamin'izy ireo ary nilaza mihitsy ary ianao fa tsy hifandevo maty tsy hifampiditra trano raha mba niainanao manko ny tenin'Andriamanitra izany lazainao fa hainao tsenjery dia nibebahanao daholo ny fahotanao ary nahaina mela ny fahotany ny havanao ianao tsy ianao ny andeha hifosafosa fa ianao ilay mpampiavana ary ao anie ny sombitsombony fiainanao teny an-tany inona zany nisy eo eto mianatra teny soratra masina tenin'Andriamanitra vakifika amin'ny maraina tena zazany isan'andro nona ny tenin'Andriamanitra mamaky an'ity foana isan'andro tena misy fitasitera manao aza vakentrano fa tsy mitafy ny tenin'Andriamanitra izay ny anatao izay koa mbola mianara soratra masina azonao daholo isa zao ny anatintsika androany
Okizay ry Anjely. Okizay ry Anjely fa mahamenatra. Tena dia tsy tafiditra ny lanitra ve aho zany ry Anjely. Ny fahaizako teny soratra masina mahadekona na mampiandry ana ve zany ry Anjely. Tsy afaka hidirako ny fanjakany lanitra. Tena aleo re ahiditra tena tsy ataoko habitude atsony zany ry Anjely fa alatsako ny boky dia tena akasitrahako fa aleo le ahiditra mba am'tindray mitirako ty fotsiny e. Tsy a tara loatra ny fifonanao. Amin'ny androm-pahavelomana ihany no afaka mifony. Alohan'ny ikipimy-masonao ianao ny tokony nanapa-kevitra hibebaka tamin'ny ratsy nataonao. Bebaka ny azo ry Anjely alao. Tara loatra ny fifonanao. Ry Anjely afa aza vela hoentiny reto ary Anjely fa inona ary ty ataonao. Raha sy izany na tsy milamo mahay baiboly nefa tsy miaina n'izany akory. Fitahako marina. Manaraka Anjely marobe eto amin'ny vavadiny lanitra. Iza moa ianao ary avy aiza? Za ve? Za ry Anjely dia mpanota rain-dahiny tokoa aloha raha izay ary mpangalatra. Tsy nisy fahotana seloka tsy vitako noho izany dia tafiditra tany am-ponja ary tany am-ponja no fanenako tamin'ny alalan'ilay mpanomponao ny raha no mitory filazantsara tany amin'ireny fonjy ireny ary dia nibebahako teo anaty amin'ny azoko fa mifahotana rehetra vitako ary ny teny nambarany tamiko dia izao hoe izay manafina fahotana sy tsy ambinina fa izay mitsotraka mandray azy dia mahazo famelan-keloko dia za hitanao izao bebaka teo anatsehana efa na dia ny rapirabiany ary aho hoe tsy hampafilo mivava kelahy. lazao tsara hoe ry Anjely izay voasoratra momba azy. Marina tokoa tompoko izay rehetra nolazainy. Tena tsy ho larain-dany tokoa raha io lehilahy io. Tena nilomany tao anatin'ny faharatsiana rehetra izy. Navita heloka be vava mihitsy azy izy ary niditra ponjy izy noho izany. Nisy mpanomponao anefa nitory ny filazantsara tamin'ireny voafonja marobe ireny ary anankiray tamin'ireo izay nanaiky ny filazantsara izy dia Jesosy Kristy zanakao izany. Nibebahany avokoa ny heloka rehetra vitany, ny ekeny sy noraisy no tompo sy mpamonjy ny fiainany Jesosy Kristy zanakao. Tena lasa olom-baovao izy ary hita teo amin'ny fiainany izany na dia mbola tany am-ponja azy izy. Rehefa nivoaka amin'ny fonja izy dia nandany andro ny sisa teny an-tany tamin'ny fitoriana filazantsara sy ny fahadiova-pitondran-tena. Indro tompo no sombotsombo ny fiainany. Ary mba inonao fa Jesosy Kristy tompo no afaka hamonjy anao. Manomboka izao rahalahy dia mitaky aminao Jesosy, miandry anao izy. Raisy tompo sy mpamonjy ny fiainanao izy manomboka androany. Fa niova ny fiainana izay rehetra nino an Jesosy Kristy tompo izay tena nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Niova ny fiainany
ianao dia tsy diso anjara amin'izany faramandray Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao dia hiova ny fiainanao ary ho afaka amin'ny faharatsiana rehetra ianao ho afaka amin'ny fahadarano rehetra ianao zao zavelanao an-tany fotsiny zao teny zao fa tena aoka ny tenin'Andriamanitra hitoetra ty anatinao amaka sy orona ty anatinao aza mijery ahy ianao fa olombelona tahaka anao manao anaty tsy fahatanterahana fa ny tenin'Andriamanitra zay miampitany aminao mba tena voraisina dia asa mahereo anatinao ane fanahan'Andriamanitra ka tsy andany fotsiny tenin'Andriamanitra fa tena amaka sy satria ny haiko ny fahotanao ianao dia matoky sy marinao ka mamela amin'ny fahotanao sy manadio anao ho afaka tamin'ny tsy fahamarinana rehetra midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Halleloia. Tena misaotra anao tompo fa tena tsy mizahatavan'olona tokoa anao fa tiandry olona izay tena bebaka sy miala amin'ny fahotana ianao makasitsaka Jesosy tena Jesosy Izany atsara anjely marobe mamirapiratra be tena eto amin'ny vavahadin'ny lanitra ay. Iza moa ianao ary inona kosa ny antoka hidiranao aty an-danitra? Mirana ry anjely no anarako mpitantana mpitarika atoko-pihira tao amin'ny fiangonana izay misy dia matetika izay no voantso mitory filazantsara any amin'ireny fiangonana marobe ireny amin'ny alalan'ny hira na ihany koa amin'ny alalan'ny tantara-tsehatra izay mety hitoriana rehetra ry anjely na ataonay daholo ary tena betsaka fiangonana niara-ny asa taminay tamin'izany dia tsy vitan'izany ihany ry anjely fa nampianatra sy ny zara tenin'Andriamanitra tamin'ireo ankizy izay nitarihako koa any ahy dia mino aho fa mora be arak'izany nidirako aty an-danitra. Marina tokoa izay rehetra voalazanao saingy tsy nisy nampiarinao tamin'ny fiainanao andavanandro mihitsy ny tenin'Andriamanitra izay nitorianao na tamin'ny hira io na tamin'ny tenin'Andriamanitra io izany hoe tsy hita teo amin'ny fiainanao mihitsy Jesosy Kristy nitovy tamin'ny fiainan'izao tontolo izao ihany ny fiainanao izany dia manambara fa tsy mibebaka tamin'ny fahotanao mihitsy ianao jereo anety lotina akanjonao midika fa ny toe-panahinao dia tsy nisasany Jesosy Kristy tamin'ny rahany ary ao ange sombotsombo ny fiainanao fony ianao teny an-tany ry anjely fa nga misy an'izany aty io ay fa nga hita ty tory ry anjely tany amin'ny tena tsisy nahita mihitsy ne io andreky aky io pio any io ary anjely mahamelatra ory anjely fona ary anjely alô tapahany io ry anjely vonoy io tena manana fa nga tsy mba le tsaratsara ry anjely ny alefeto fona ry anjely oay fa teto koa ane za le nangalatra nalaiko reny zavatra tsy ana reny voly reny ry anjely dia telefona fona ry anjely fona ajanony io ry anjely fa tena menatra tsy amerina tsony ahy ry anjely oe so ihany fa vita ory anjely fona ry anjely tena manomboko izao dia iainako amin'izay reny tenin'Andriamanitra ny zaraiko reny tena iainako ny raha fiderana izay ataonay fona ry anjely tara loatra ny fifonanao fa nga tsy afaka mifona tsony aty ry anjely amin'ny fotoanam-pahavelomana ihany ny afaka mibebaka tsy mahazo mifona tsony zany aty ry anjely efa fantatra ny le tokony atao mibebaka oay ariny reto mialinareo ory anjely ry anjely avonjeo ry anjely
sady misitona be anjely anjely vonjeo amoe oy aty aminay a manaraka Rapanarivo anao zao tsara kosa tia misy anjely be dibe tia le vavahadiny lanitra ingera-panarivo nanahoana sy nanahoana ireny fiainanao teny an-tany e fiainako teny an-tany ve raha fiainako teny an-tany aloha tsy dia ratsy loatra raha mitahany ny hafa e dako hoe tena milamina zay tsy nanao ratsy tsy namon'olona tsy tena andainga nanandainga ary zay manko misy any le langa masina kely eny fa tsy hitako hoe tsy dia nampaninina misy mahakasika an'izany ary zao a tao anatin'ny fiangonana zay nisy anay a zany anarana hoe Rapanarivo zany a manany lazany tsy vita io fiangonana io a raha tsy zay mianakavy faharoa fiainako teny an-tany zany a tsy misy olona na dia iray za samandasy manohatra ny teniko rehefa ampisehoko ny volabeako zay no anambarako aminao fa tena olona toteny a teo anivon'ny fiarahamonina ary za zao mieritreritra hoe ho mora toy izany midirako ny lanitra marina avokoa ny voalazanao saingy zao milaza ianao fa mpanompon'Andriamanitra satria nanao rakitra be ianao tamin'ny fanitarana amin'ny fiangonana fa saingy zao mampanjana bola ianao manosoosy ny tokantranonao ianao makany amin'ny mpanandro ianao makany amin'ny mpiskidy ianao ny fisotroana toka sy ny fifohana zava-mahadomelona zany rehetrarehetra zany Rapanarivo dia mbola hita teo amin'ny fiainanao marina fa tsisy olona tonga lafatra nge eo tokoa zany fahadisoana kely zany fa ahoana moa zany tsy misy fampitandremana fa avy hatrany dia ampisehoana zavatra ohatran'izany zay tsy nisy nampitandrina hoe hoy ianao tena tsy nisy arao ange ty olona tsara ny fiainanao ty e inona nisy eo eo karanay fa misy resaka kely tiako lazaina aminao e ia mena mangaranay fa momba ny fiainana mandrakizay le izy tena isan'ny lalana tena tsy maintsy izorany zanak'olombelona no mandray an Jesosy raha tia hanana le fiainana mandrakizay Rapanarivo mivaina mivalana mibebaina raisy kovenenina mpianana nananatra tamin'izany azoko manazao aminy a zay zavatra rehetra mbola mamatitra moa no fiainanao ianao ihany mahafantatra inadao mbola mamatitra anao ny fiainanao izy mihitsy miteny hoe raha ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa ianareo isaka tonga ty aminahy ty nareo hoe dia ohatran'izany foana ny zavatra resahanareo raha lay kosa vao tamin'ny maraina no resaka zavatra ohatran'izany very e voavonjy e fiainam-panahy e sisy e ohatra hoe rosina amin'izany ve sa ny olona hoe tsy maintsy zao hoe fiainana mety tsara zao hoe tsy mitety hoe tsy maintsy an'izanaraka ohatran'izany sadia tara loatra raha Rapanarivo raha loatra ny fotoana mbola ampefanao tsy fantatra mihitsy amin'ny sokapetra anazy ka zao ry anjely a marina fa efa nitoriana tamiko any fony tany am-piangonana hoe tsy maintsy mibebaka e ny raha ny Kristy rery any no afaka manadio ny io te sy ny sisa fa hono a reny vola be afahafahako any am-piangonana ireny ve tsy mba afaka ampadio ahy mihitsy ka mba hidirako aty an-danitra e tsy mba misy famindram-po mihitsy ve izy ty sakafo miboky ny fiainana jereo ao ve ny anarany tsy ato tompoko ny anarany dia ahoana ory anjely o tena mba mifona re tompoko mamamindra fo e ory anjely
Zara-panarivo mpanefoefa mandoalika manolonanao amin'ny andro fahavelomana ihany Panarivo. dia raha tsy ao anaty boky fiainana dia makaizy aty aminay mitohy ny fiainanao rasolo vola misy ny aina tsisy andrasandrasa atao zany zay aty aminay fanarahana ohatra noho ny tahotra koa ve mahatonga malemy manoloana ny reto e hay oaka mariny asa mba hoentina any ahy atao zay fanarahana atao betsaka ao ny rakotra ny atao moa zay fanarahana sosarany fidirana ty an-danitra oaka moa e oaka mariny fitako tamin'ny vola be sy ny arena ty aty aminay manaraka balazao hoe ry anjely izay voasoratra momba azy eny tompoko mpitantana amin'ny fananany lehilahy ray izay mpanefoefo ny asany fony teny an-tany efa nandray an'i Jesosy Kristy io tompo sy mpamonjy ny fiainana izy talohany nandraisany io asy io efa nibebahany avokoa ny otany ary ny raha an'i Jesosy Kristy zanakao no nanadio azy tamin'izany namaky sy nandinika ny soratra masina isan'andro izy ary ny herin'ny fanahy masina tao anatiny no nanampy azy nampiatra izany teo amin'ny fiainany vola be atapitrisany no kirakirainy isan'andro saingy tsy resy mifankam-panahy izy tao anatin'izany midina fivalitonao tsy mitahotra ny olona tena bebaka marina ry lova dia manaiky fa mpanota izy ary manaiky fa nanao zay nampalahelo sy nahatezitra an'Andriamanitra mihitsy teo amin'ny fiainany ary maniry ny ova tanteraka izy tsy mijanonao faniriana nefa zany fa tena mila mandray fanapahan-kevitra matotra mihitsy ianao hiala amin'ireo zavatra nahatezitra an'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao reo dia ny fahotahanao zay nitakosenanao ohatra hoe raha mpijangajanga ianao dia tsy mijangajanga tsony mpangalatra ianao tsy mangalatra tsony mpiteny ratsy ianao dia tsy miteny ratsy tsony tena elanao zay zavatra hitanao hoe fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ataonao tsony pastera fa zany efa be deaibe ny otana ataoko e za hoe mbola tian'Andriamanitra zany foana tena tian'Andriamanitra ianao lova arozy ny tenin'Andriamanitra hoe anio raha ian'ny feoany ianao aza manamafy ny fonao fa raha mino amin'ny fonao ianao fa mato anao teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy ary manaiky ho sasany amin'ilay raha zay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana ianao dia tsy ho tongaram-panana sy ireo sasany ireny fiafaran'ny fiainanao rehefa tonga ny fotoana zay tsy maintsy isehonao sy hijoroanao anatrehan'Andriamanitra dia ianao ilay andreny feo an'Andriamanitra miteny aminao ry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky hatramin'ny kely ianao ho tendrenao mpanapaka be amidira amin'ny fifalian'ny tomponao tena mankasitraka indrindra pastera tena misaotra anao fa raha tsy nisy anao koa tsy mba nahalala an'izany fomba fandraisana an' Jesosy zany dia tena misaotra be deaibe anao pastera fa manomboka androany tena atolotro an' Jesosy ny momba naharay manontolo ay Andriamanitra isaorana lova fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra anazona ny fotoana mifankahitantsika isanao androany ary veloma pastera mandram-peona lova mankasitraka indrindra taona sy taona ny sesy ny tadiavantso ny odikodina nefa tsy nety ny tony ny fo ireo izay ny tokina nandao aboko tany efitra sady nangina no ny
misaotra Jesosy. Amen. Ianareo avako dia isaorantsika n'Andriamanitra amin'ny afatra rososona izay nomenantsika tao tamin'ny alalan'ny toriteny teo tao tamin'ny alalan'ny seho antsehatra izay nasehon'ny tompo tamintsika teo izay. Raha fitianiko riavako ilay tantara seho antsehatra teo dia ny lohateniny moa dia hoe hoay zaho raha miala ety, hoay zaho raha miala ety, zay zany lohateniny. Dia misy karazan'olona anankiroa zany tao anatin'iny tantara iny. Misy ny olona izay jentilisa mbola tsy mino an'Andriamanitra, misy kosa ny olona efa mino an'Andriamanitra zany tao anatin'izay. Avy ihany koa dia misy toerana telo no misy riavako. Dia misy ilay lanitra, misy ny lanitra, misy ihany koa ny tany, misy ihany koa ny Seol na zay ataontsika hoe elo. Ka ny lanitra zany zay ilay fonena n'Andriamanitra zany ny lanitra. Ny tany zay zany ny fonenantsika olombelona. Ny Seol na ny elo zany dia ny any zany ilay fonena ny maty zany. Zay zany anisany tantaratra tao ao anatin'iny tantara iny. Ary feny ihany koa riavako dia tao anatin'izany dia zao hoe tena ny hita tao anatin'iny tantara iny dia ilay soratra masina mety aintsika loatra izany. Dia zay manao hoe tsy zay manao ninona ho izy toy izanareo, tsy zay manao tompokotompoko no fa izay maninona zay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Hitatsika tao anatin'iny misy zany ny tao anatin'iny tena mitoko fantatra fa hoe dia zaho dia efa mpikambanao amin'ny sampana zao, za dia zao, za dia mpanao asa soa, za dia mpanao asa amin'ny fiangonana, za dia mpanao an'izao. Ahoana nefa ny hafarany? Taizany nisy anazy, ilay toerana fahafiry nisy anazy, tana amin'ny fahatelo, tana amin'ny elo zany nisy anazy. Fa nisy kosa dia tena hoe jentilisa izy ary tena tsy nino an'Andriamanitra izy tamin'ny voalohany. Fa rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra, rehefa nandre ny afatr'Andriamanitra dia nibebaka izy niala tamin'ny fahotana. Ka nanapa-kevitra izy andray an' Jesoa dia ahoana ny hafarany tao anatin'iny? Taizandray ny toerana nisy anazy, le fahafiry zay, le voalohany, le fonena n'Andriamanitra. Dia zao ario riavako, dia tsy misy hoe amin'Andriamanitra dia tsy misy hoe antenantenany zany, tsy misy zany. Fa rehefa ary dia ary, rehefa ary dia maninona? Ary hitatsika tamin'ny tenin'ny anjely teo zany izay rehetra izay riavako, tsy izay manao tompotompoko no hovonjena. Dia mety misy amintsika riavako tratra hita taratra tao anatin'izany ny fiainantsika. Mety misy efa tena hita taratra tao anatin'izay izay rehetra nataontsika, ka nitadiavina aminao araka ny afatra tao anatin'ny toriteny teo dia mba ho AFF iny ianao. Zay manko ilay ifandraisana, mba ho AFF vrai ianao. Ka raha ohatra anao tsy AFF vrai, toerana fahafiry no misy anao. Fahateloko hoe misy sedra kely dia tonga dia efa mipitika ianao, lasany raha misy zavatra kely dia ianao no lasa olana ao anatin'ny fiangonana, ianao no lasa olana amin'ny fitoriana ny filazantsara, dia lasa aiza koa ianao? Fahatelo. Fa raha ohatra anao tonga ny sedra tsy miembotra anao, fa vao maika mamiratra anao dia numéro 4 koa anao amin'izay, numéro 1 ianao. Raha ohatra koa niany anao ary zay mitakina aminao mpamaolana fa tsy olana, numéro 4 ianao amin'izay, numéro 1 ihany koa ianao. Zay nitadiavin'ny tompo, ka mitoera amin'izay ianao. Ka ankehitriny zao ry havako, mbola tsy tary ianao,
tahakilay a jiolahy teo, mbola tsy tara izy ny bebaka satria ianao a mbola tsy hana amin'ny elo ary mbola tsy hanan-danitra fa aizy eto atany ianao deny zao dia aninony ianao io mibebaha zay, mibebaha manolora tena ka ho an'izay hanolotra ny tenana amin'Andriamanitra, vonika tena hibebaka marina amin'ny faratsiana rehetra zay vitany, aza mihatsara velatsihy mitsangana eny amin'ny toerana misy anao ianao sao, zay vonona fa hanolo tena ho an'Andriamanitra hibebaka amin'ny fahotana zay vitany. Raha mbola tsy tapa-kevitra anao dia mbola tsy olana zany ry havako, tsy olana zany, fa rehefa aveo anao tapa-kevitra dia mibebaha. Ary ny mibebaka ry havako dia izao ny mibebaka, ny mibebaka dia raha misehatra ny miaramila izy a dia manao todiky vo zany, azany hoe zay ilay mibebaka, igny ilay lalana nalehany teo aloha dia rehefa mibebaka izy dia maninona todika makany amin'ny azo fijalian Jesoa, zay ilay mibebaka. Any izy teo aloha mibebaka izy a mitodiky makany amin'ny azo fijalian Jesoa, tahaka izay ataontsika izao, todika amin'ny azo fijalian Jesoa. Ko ialao zay ratsy rehetra aza atao amin'ny fiatsaram-belatsia ivavaka isika ry havako. Ary Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, indreto zahay mpanomponao Andriamanitra, zay mahatsiaro fa voatsindro ny teninao Andriamanitra, voatsindro ny seho an-tsehatra zay nataony re mpanomponao teo, tsapanay tokoa ary nahanjahanjanao teo aminay, fa tsy zay manao tompokotompoko koa no hiditra amin'izany fanjakanao Andriamanitra, zay fonenina anao Andriamanitra sy zay mino anao Andriamanitra, fa izay mibebaka, izay manolo tena aminao Andriamanitra ary tena manompo anao, tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, tsy amin'ny fambonin-tena, tsy amin'ny firehareana, tsy amin'ny fizahozahoana, fa tena amin'ny fo, amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, ary tena fanompoana manome voninahitra anao Andriamanitra no ilainao aminay. Koa raha nandre izany zay Jesoa, hoventesinay ilay hira iaraka ireto na izahay manao hoe: ity hoa Jesoa miantso ahiana, ny ade tsy mendrika manolo teniza, ianano ny fedy tsy haiko ny anda, tiarobedy ry tompo mamela, ny eloko rehetra dioviavavazy olombaova, anany sitraka omendrika tokoa ny antsonao Jesoa. Izany Jesoa, ny hira zay ventesinay, ny hira izay mipololotra avy aminay tsirairay avy, akarinay makany aminao Andriamanitra, izany feonay, izany hira izany, ity o zahay Jesoa, na dia tsy mendrika aza dia raiseho an-tananao Andriamanitra, satria anao zahay ary mibebaka amin'ny fahotana ary hiditra zay vitanay, ary no ihany koa ny vavaka zay asantatra ny tsirairay makany aminao Andriamanitra.
tsaronay Jesoa ilay voalaza ao amin'ny soratra masina dia ny hoe tsy miantso ny marina ianao fa miantso ny mpanota mibebaka marina aminao Andriamanitra ianao nibebaka taminao zay ka inonay sy antenanay ankehitriny zao hotononao aminay ihany koa izay ao amin'ny soratra masina hoe ry mpanompo tsara sady nahatoky tamin'ny kely ianao hotendreko ho mpanapaka ny lehibe ianao ka midira amin'ny fifaliany tomponao ianao mpanompoko ianao efa nofodiko ianao ka tsy mba hariko ny zanako sy ny asan-tanako dia ho aditoko zany tanteraka aminay sy ho tanteranao aminay tokoa Jesoa izany teninao Andriamanitra zany satria iova izahay ary nienonao ny vavakay ka amin'ny andro sisana rehetra dia ho atokanay ho anao Andriamanitra ho atokanay amin'ny asa fanomponanao Andriamanitra ho atokanay ho anjakanao Andriamanitra na ny tenanay na ny asanay na ny fanananay na ny zanakay na ny arenay dia ho anao Andriamanitra satria tena AFF-ray izahay fa tsy sandoka tsy fosy maraka izahay fa tena vray izahay zao ko misaotra Jesoa ny amin'ny fahavononanao sahady ny anome anay zany fiainana mandrakizay zany amen. Re ava-malala rehetra ho amin'ny tompo dia nibebaka tamin'Andriamanitra ianao isika rehetra teo dia miainanao Andriamanitra satria efa nibebaka ianao ka ho ny tompo aminao ankehitriny zao efa nifodiny ianao tsy ho ariny ianao ny hainono ny fitarainanao fa ny angatany tompo aminao dia zao amin'izao sisy zao dia ahoana ny tokony ataonao aza manota itsony eke fa raha mbola anoty ianao ilay mpanan-karena ny mahazo anao tamin'ny seho an-tsehatra teo nanambarana izy nitoriana izy fa naninona tsy niainy dia ho any amin'ilay toerana fahatelo amin'izay fa mino fo amin'ny numéro 1 ianao satria AFF vray ianao ankehitriny fa tsy sandoka akory ko mipetraha ianao ry havako fa ny tompo ombanao mandra